C'était miaramila eto dia nijanonako Israely ary nitafika dia ilay olona nitafiany ary anafiany koa dia araka ny ato moa hoe andeha anafika any amin'ny tanàna anankiray ny zanako Israely. Dia rehefa andeha hoany nefa ry zareo dia tena nampaherezina ry zareo satria tena Andriamanitra efa miteny ary efa niteny tamin'ny zareo hoe Andriamanitra mitondra anareo ny alafy tany Egypta ihany izy mitondra anareo amin'ny zavatra rehetra ataonareo. Izay zany tena ry zareo satria zareo efa maro ny zavatra niseho nefa mbola tafaditra foana zareo. Inona zavatra niseho tamin'ny zareo inona zavatra nandalo zany ny teo foana Andriamanitra niaraka tamin'ny zareo, inona zavatra tsy nety nataony ary dia teo foana Andriamanitra. Fa eto dia tena nampiherezina ry zareo hoe Jehovah izay mitondra ry zareo tany Egypta any mitondra ry zareo tsy tokony hatahotra ry zareo tamin'ilay ady izay niseho satria ireo tanàna hitahita rehetra ataontsika ny firenena Kananita ary izay mifarahitahita rehetra ireo no andeha hotafian zareo ary tena nitenenin'Andriamanitra tamin'izay fa tsisy zavatra ho hajanona mihitsy ndeha amin'ilay tanàna fa haringana izay azo haringana tamin'izany. Ka rehefa noloany andehanan'ny zareo tany aloha dia hitantsika tsara teo ambony teo fa be dia be ny olona tsy tokony hakany nefa makany. Betsaka ireo ny olona izay mbola mierikerika zany tsy alefa makany. Ny olona andeha hiady zany teto olona tena vonona, tena hoe vonona fa tsy ny olona mbola mierikerika, tsy olona mbola varimbariana fa olona tena vonona hiady, olona tena hoe hiady zany araka ny hereny fafito moa hoe ary izay amin'ny anaran'i Jesosy ary iza ny olona izay efa nifofovady nefa tsy mbola napakatra azy aoka andeha hiverina any an-trano izy fandrao maty amin'ny ady ka olo-kafa no hampiakatra vadiny. Eto zany melohany andehana zanak'Israely andeha hiady aloha apetrapetraka daholo ny zavatra rehetra, mila vonona raha tokony hampiaka-bady aloha dana aloha ny verena hozy izy tena Andriamanitra ampiakaro aloha ny vady. Raha olona tokony manana trano izy ka mbola hitokana trano dia miverena aloha tokany ilay trano. Betsaka zany zavatra nitenenina teto fa ny olona anankiray teto rehefa hoe andeha hiady ho any zanak'Israely dia mila mivonona ry zareo fa tsy olona mbola hierikerika, tsy olona mbola varimbariana fa olona tena hoe vonona hiatrika hiady teto no nilain'i Jehovah Andriamanitra tamin'ny zareo. Ka rehefa andeha any hitantsika tsara efa samy namaky angamba antsika teo hoe inona avokoa zavatra nitenena tany fa olona hiatrika ady no natao no nalefan'i Jehovah Andriamanitra andresy zanak'Israely ito ho any amin'izany toerana anankiray izany. Hitantsika fa ao ivelan'izay famakafakan'izay hoe eo amin'ny fiainana zany tsika mantarapahakely tena hoe ety ambony tany dia adiny ity dia ny ran'Andriamanitra tety izao sy anao fa satria melohany hidirantsika any amin'ilay Jerosalema vaovao mbola misy ady andalo any eto mbola hoe ho haringana izao tontolo izao ahafahana miditra any ka tsika tsirairay avy ara-panaly izy inona zavatra hoe petipetina any anaty fo dia haringana esorina daholo, mila mivonona hiady. Lucifer tsy mitsitsitsy dia volo tsy mitsitsitsy antsika tsirairay avy zany fa ny zavatra tiany atao dia hamono dia handringana antsika dia hamotika fiainantsika foana izay ny tanjony ary miasa izy 24 heures sur 24 heures fa tsika sy ianao efa hoe ao amin'ny tontolo fanahy izay dia mila mivonona miady fa tsy mierikerika, tsy varimbariana ka inona zany zavatra rehetra tsy metimety dia haringana avokoa, ny fiainam-bavaka tsy mety dia haringana esorina ara-panahy fa tsy akory hoe andeha hiady amin'ny olona ambadika anao dia mila vonona tsy ny olombelona ny fahavalontsika fa tsika miady amin'ny fahavalontsika maso any tontolo fanahiny amin'ny rivotra zany divantsika daholo zany miady amin'ny devolontsika ary androm-bahantsika ahoana zany hoe netiko amin'ny tinanao zany hoe melohany hidirana any an-danitra tsika inona zavatra haringantsika aloha voalohany indrindra ahafahana mitrany
fahotana eo alohantsika ninina zany sakatsakany eo alohantsika dia mila aringana zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny andringanantsika zany ahafahantsika miditra any amin'ny fiainana mandrakizay ka eo amin'ny fiainantsika mbola ety ambony tany tsika izao dia mila aringana ninina zany zavatra tsy mety rehetra dia aringana tsy zavatra vela tsy eo akory hoe ty mbola tsy avelako ty fa ty no avelako fa samy no avela daholo rehefa tena hoe tapa-kevitra araka amin'ny Jesosy Kristy ka te antrapazy ka teto zanak'Israely mialohany andeha hiady amin'ireo tanàna hitahita rehetra reo dia mila tena hoe vonona tsara tsy olona hoe hieriterika tsy izay zany ny ilaina teto fa olona tena vonona avy nampiakabady ianao sao dia ho maty any ka lasa afandray ny anjara voatendry ny olona anankiray fotsiny hoe fanjarana dia lasa izy nandeha ny an-tany dia maty any izy dia lasa afandray ny ampiakabady na hoe afandray ny hinana ny vokatra izay namboleny fa tena hoe mila vonona dia hiatrika an'izany zareo teto dia mila tsy varimarina fa vitaina daholo aloha zavatra rehetra mila mivonona zany bien sécurité tsara ianao mialohany dia hiady tamin'izany teto zany hoe dia hiady ny zanak'Israely dia hitantsika nga matantara fa rehefa tonga ny alohany inona tsy nataony nataony zareo fa mbola maro ny lalana diaviny zanak'Israely teto tamin'ity fa mbola entsika mianatra an'izay hoe mianatra hoe inona indray nataony zareo mba avy fa mbola ho avy le hiady zareo dia nanao fiderana aloha zareo dia aveo fandringana nataony zanak'Israely daholo zany dia hiady ry zareo dia inona aloha ny atao dia nalefa aloha fiderana gaga amin'izay zareo fa vita ny fiderana fahavalo tao ihany mpanjopaka tao fa izay hoe mila mamantatra tsara tsika mialohany hanao zavatra anankiray dia averika ny amin'ny nandraikitra ny micro misaotra antsika ny anatra ny farany